Lasa de lasa ny saiko rehavana manoloana ny fiainatsika malagasy. Maly raha manao ilay vidéo mahakasika ny zazavery iny a, de naka fotoana nanao réflexion mihitsy, nieritreritra manao karazana ohatrany hoe raha atao constat ny fiainan'ilay vahoaka malagasy a. Inona re nanoarako azy, mampatsiaro aho ny tenin'ilay ray aman-dreny zafady pasteur mpampianatra anay zay, ataony vazivazy le izy fa mahalaza zavatra be dehibe isaky ny manontany azy hoe inona ny vaovao pasteur, de zao ny valiteny hoe hatram'izao de mbola endre ozy izy, misainty hoe endre hoe mbola zao ihany jery an'le vahoaka malagasy a dia tsy hitako intsony ny hanazavana azy. Ny ao an-tanàna izy matahotra ho voaroba, fanafian-jolahy tsy lazaina intsony am'izao fotoana zao, be dehibe fa saingy en compétition am'ilay famonoana zaza sy fangalaran-jaza de ohatry hoe tsy misy nefa de efa tafiditra ao anatin'ny quotidien-tsika le izy a, de mandrafitra ny peizagentsika. Jereo na ny trano tsara tare any Madagasikara sanatrian'izany ohatra ny fonja atao grille de protection incroyable, potika simba tanteraka ny charme-n'le trano. Ny fiarahamonina noho ny tsy fisiam-bola dia mifamorika ny fianakaviana, tena adino, tsy hoe adino fa tsisy miresaka ty zavatra ty, miakatra zay tsy izy ihany koa ny resaka empoisonnement sy fampisaviana ary mifamorika. Tena phénomène anankiray zay tsy de resahana matetika koa izy io kanefa anisany fosotra anankiray manimba koa. Ny fisolokiana ohatra ny rano fisotro, any ivelan'ny tranonao a, ny insécurité efa tena tsy tatsony zany zay anaovana azy, ny fivelomana tsy zarizary. Imagineo zany fa olona efa traumatisé en permanence le vahoaka malagasy, en permanence, fa tsy misy fotoana kely mba hany fa mitohy, de nefany a ny angovo sy ny énergie ahafahany miatrika zany tsisy sakafo zara fa mihinana, fa sairanana zany le sahatsika eto. Akoatran'izay nefany a etsy an-daniny, ary izay ny zavatra anankiray izay vao maika miamplifie an'le fahorian'le vahoaka, de ny hantsana sy ny elanelana misy eo amin'ny ireo zay mampanontany ny oro mihitsy. Tsy misy fanantenana rehefa miresaka amin'ny olona, mifandray amin'ny olona Madagasikara amin'ny olona de hoe tsisy ninina azo antenaina intsony ty pasteur, tsisy. Dia ametsiny ve tsika mahita an'ireny ankizy varilavo reny, satria tsy misy fanantenana. Un peuple désabusé, miravoravo tanana tanteraka. Dia avy daholy a ity karazan'olona rehetrarehetra manararoatra azy ity, manararoatra azy ny mpanao politika, nampanantena azy volana sy kintana sy fiainana tsara, manararoatra azy ireo mpitondra fivavahana sandoka izay mbola volosany ihany koa, ary atao mihitsy zay ahatonga azy ireo mbola hanompo azy ireo, manararoatra ireo vahiny avy any ivelany. Zany hoe tena tsy haiko, tsy hitako intsony ny mot ny expression, ary
mamparary fo mieritreritra azy mandrona zany toejavatra zany dia lasa ny sainao hoe misy tenin'ny Petera zay manao hoe ho akany amin'iza moa zahay hakany amin'iza iza sisa zany no ianteherana tsisy mifampatokotsony any am'izao hoe société toxique, société à désabuser. Zay ny zany. Io ny constat Madagasikara. Petraka ny fanontaniana amintsika rehetra, zaho, ianao, isika mianakavy. Qu'est-ce qu'on fait? Ina no atao? De misy miteny hoe reto ambavaka. De tezitra ny sasany efa hoe tsy vita ny fotoana ambavaka io. Fa efa nivavaka foana antsika hatramin'izay. Fa misy responsabilité. Zay tsy maintsy raisiny eo, manomboka amin'ny zavatra kely. Araka le teny komaly hoe matoky amin'ny kely vo matoky amin'ny be. Raha ohatra antsika fatalista hoe ka io anefa tsisy ninina azo atao tsony fa velao samy mandeha samy tady eny, de mbola ho afolo eno zao invivable. Ka dia atsika mieritreritra tsy avako hoe hoaizy ty firenentsika ty, hanao ahoana ny ankehitriny ny zanatsika, za tsy miteny hoe ny rapiso na ny hoaviny. Mampiseto, mampieritreritra. Raha malala ny zava-mitranga ankehitriny eto amin'ny firenentsika mikasika ireo tsokajin'olona varira. Malahelo aho maharary ny aiko amin'ny fanenjehana amin'ny fampijaliana. Famonoana mihitsy aza ireo mpiarabelona amintsika ireo. Ary tsy fantatra mazava mifamahofaho ny antsony. Izao anefa anisan'ny soatoavina fototra amintsika malagasy ny fihavanana, havatsika, namatsika ny varira, tiatsika ny varira, arovatsika ny varira. Izaho Elizara Andrianirina miaraka amin'ny fanjiry tsy hanary anareo havako mpiarabelonamiko. Andao zalahy hiara-entana isika rehetra hamonjy sy hiaro ireo havatsika ireo. Dingana voalohany izao efa ataotsika izao, akoatra ny trano dia mbola maro ny asa soa ataotsika, anatiny ho mariky ny firaisantsika amin'ny namatsika ireto, toy ny fampianarana, fiarovana, asa fivelomana. Isaorako manokana ireo malalantana amin'ny fanamboarana ny trano, nampiseho sahady ny fahavononana hanandratra ny fihavanana malagasy. Mino aho fa rehefa avy eo ihany dia efa ho avokoa ny fanomezany tanana manaraka. Tiako tsipihana sy anafarako antsika iaby, fanampiana lehibe ho antsika ny manambara amin'ny fanjakana ireo tsikaritra manao fomba ratsy amin'ny havatsika varira ireo. Manentana antsika rehetra mba handray ny andraikitsiny ny tsirairay avy. Mankasitraka anareo sahady, mino aho tratsika ny tanjona. Samy miaina finaritra ny mpiarabelona rehetra tsy akanavaka eto amin'ity tanintsika ity. Zavatra izay mifanampy, mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy.